Salut daholo miaraba anareo androany amin'ity dimy amby roapolo ny volana Jona 2024 ity. Hitako tena variana mihitsy nareo tamin'ilay zavatra nataoko tamin'ny ovin'iny tamin'ny omaly momba n'ilay ady sy ny karazany iny. Namita mila zany tsy angamba tsara ho fantatsika angamba fa mila miverina mihitsy antsika any amin'ny atao hoe ny faminaniana sy ny faminaniana Israely sy ny totolo Arabo. Zany hoe tamintsika nianatra tamin'ny mbola tany amin'ny terminal na ohatran'izany dia mbola variana loatra tao anatiny hoe États-Unis, la France satria tsika zanatany la France sy États-Unis surtout ny tena nataontsika resaka indrindra tao amin'ny terminal sy ny karazany ireny tamin'ny resaka histoire dia ny histoire Madagasikara. Za mieritreritra hoe ao anatin'ny fianarana ohatran'ny fianarana adventiste misy antsika dia tokony hiditra ao anatiny ity tsika satria betsaka ny tsy mahafantatra momba n'ity tantara ity hoe inona ny tena mahatonga an'io ady io ao anatin'ny faminaniana mantsy izy io inona ny mahatonga an'io anady io. Omaly koa dia nahita ohatran'ny inona moa filazana izy ity tsy mijanona ela aminareo satria mbola mamita anazy ahako mbola mamita anazy satria tsy vitako le izy satria lava be mihitsy le tantara mila mitapahako intelo angamba izy ity. Omaly dia nahita posta hoe io ady io dia ity Israeliana Ismaël dia ity Isaac. Non, mila mieritreritra tsara tsika alohany andraisana teny ohatran'ireny en fait mila mieritreritra tsara satria io ady io tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy. Raha ohatra ako zao mandray an'ny guerre de 6 jours dia ny farana nanomboka tamin'ny 5 juin hatramin'ny 10 juin 10 juin le izy le ady zany amin'izay fotoana zay ao anatin'ny sabata namaranana an'le izy. Nefa ny jiosy andro sabata tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy io ady io nanomboka tany le olona nametraka an'le texte au fait ohatrany tsy de d'accord loatra aminy amin'ilay hoe Isaac dia Ismaël. Zany hoe nieritreretiny hoe tsy mahay miaraka mihitsy an'ireo olona reo nefa ny zavatra dininy dia iza no nanavitra ny Josefa, zavatra dininy iza no nanavitra Moïse, zavatra dininy iza no nandeha nampiseho an'i Jesosy avy any amin'ny Est. Zay zavatra zay adinon'le olona nanoratra an'le izy donc tsy d'accord mihitsy ako. Tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy amin'ity ady ity amin'ity faminaniana Andriamanitra efa misitaka tanteraka ao anatin'ny Israël satria guerre de 6 jours raha nanomboka 5 juin dia raha ohatra nareo ka mijery 5 juin dia mifarana 10 juin dia sabata io andro io tsy ny Israël ny Juifs tsy tokony hiady andro sabata mihitsy tsy tokony hiady zany. Nanaonao kely an'izy ity satria betsaka ny zavatra mbola atao ao anatin'izy ity zany ohatrany hoe miresadresaka anareo an'ny guerre de 6 jours ako miresadresaka anareo an'ny Anwar el Sadat ako Menahin Begin miresadresaka ny Amerika tsy maintsy miditra foana ako ny accord ny Camp David iresaka aminareo an'ny accord d'Oslo ako iresaka anareo momba ny Yasser Arafat sy Isaac Rabin ako iresaka anareo an'ny Hamas, Hezbollah, Guide suprême Israël ako ny olana tamin'ny 1900 ary iresaka anareo an'ny Théodore Herzl koa ako amin'izay fotoana zay zavatra zay dia mila ho azavaiko daholo zay zavatra zay hoe inona no nahatonga an'io zavatra io tamin'ny voalohany. Tsy haiko na ataoko amin'ny vendredi izy ity satria raha pitso miditra amin'ny 5 tsy ho vitako androany mihitsy izy ity fa mampanantena anareo ako anao zavatra mahafinaritra ho hitanareo ao anatin'ity zavatra ity mba hahafantarantsika tsirairay hoe inona ny origine an'io olana io. Averiko ihany tsy resaka prétentieux ty na mieboebo hoe mahay be na sy ny karazany tsy atopiko satria raha vao mandalina zavatra momba ny faminaniana ianao dia ny zavatra tsara atao voalohany indrindra dia manomboka mianatra an'le tantara. Efa ela ako ny curieux tiara te hafantatra lalindalina kokoa hoe inona ny tena antony mahatonga an'ity ady ity satria betsaka antsika ny tsy mahalala ny tena mahatonga an'ity ady ity zany. Betsaka no miteny fotsiny mahita zavatra ohatran'izao dia mandray ohatran'izao dia mihaino an'izay tenenin'ny olona ohatrany hoe misy miteny zao ohatrany ny Israël dia mpanambola be dia niken'Andriamanitra dia ny kristiana taty aoriana nanao ohatran'izao. Non. Zay mahatonga io zany Andriamanitra aza mihainohaino lainga zao mila direvantsika mihitsy ny fotony hoe avaiza ny fotony inona nahatonga ny sionisme inona nahatonga an'ireny zavatra rehetra ireny Hamas, Hezbollah sy ny karazan'ireny zay zavatra zay no tantaraintsika ao anatin'izy ity ary eo ampamitana anazy ako satria lava be le izy ao anatin'le boky ananako lava be le izy ho alefako tsy kelikely eo ary miala tsiny aminareo satria misy ohatrany hoe manao an'ity zao misy
misy ohatrany hoe faute d'orthographe kely de tsy maintsy mamerina zay ny clavier koa clavier US donc tsy maintsy alefa tsy moramora zany le izy de averiko tsy moramora fa tsy vitako androany le satria nieritretra ho vitako omaly nanana fotoana mihitsy ny omaly fa tena reraka be mihitsy ny ako tafatory fotsiny toute la journée am'le tonga tamin'ny 12 alina de niezaka nandefa nareo an'le direct iny de avy ndray nanomana an'lay le omaly iny fa ty zavatra hafa mihitsy ty satria tiako iverina any amin'ny voalohany mihitsy ntsika mba hahafahantsika mahafantatra an'lay fahamarinana hoe aiza marina ny eto-mbony ty ady ty inona mahatonga an'le Hezbollah Hamas inona mahatonga an'le hoe mouvement sioniste tamin'izany fotoana zany inona natonga andrareo niverina taty Israely tamin'ny 1900 ohatran'izany zavatra rehetra zany mila jerevantsika tao inona natonga andrareo niverina taty Israely azo atao ve ao anatin'ny fatahorana ny ady lehibe faharoa tsy atompoko tsy zay mihitsy le izy tsy ao anatin'ny ady lehibe faharoa mihitsy ady lehibe voalohany natonga andrareo niverina tany Israely fa misy zavatra intéressant be mihitsy na afaka zarena aminareo de avy tsika mandeha tsy moramora hoe zao natonga ny iverenandrareo zao natonga ny ady sy ny rehetrarehetra mampanantenanao ako normalement tsy miasa isaky ny zoma hitanareo fa misy aty raha vao milasa vacances ny olona de tsy maintsy mitady olona izy an'olo anazy de rapitsa ohatra ny tokony miditra amin'ny 12 de lasa miditra amin'ny 10 maraina de amin'ny zoma tsy miasa gareo ka tsy vitako amin'ny zoma de peut-être amin'ny alahady any manao anazy complet anareo saora tompoko